Manantena fahasalama tsara ianareo. Raim-pianakaviana no manoratra mametraka amin'ny fanontaniana hoe diso ve amin'ny maha-raim-pianakaviana. Fampitsarana voaka no resantsika ianao hiara-le tantara. Izay mivady dia olona tena manana ny toeranay eto amin'ity firenena ity. Olona tena tia mianatra izay dia taratara vao nahazo zanaka. 15 taona zao ny zanakay, vavy tokana ihany mba zanakay ary zanakavitra zaza tena tia ray aman-dreny, mandray andraikitra, tena tia mianatra. Voalohany foana izy any am-pianarana ary hanala baccalauréat izy. Izy io dia zaza tena tia mivavaka. Dia rehefa alahady, rehefa maty tsy dia tena mazoto izay dia izy mandeha mivavaka izy. Dray alahady anefany tsy tia zaza io. Ny andrasana tsy tonga, alina be izy vao tonga avy tany amin'izay nalehany tany ary tsy nahitana teny, tsy niteny intsony ilay zanakay. Fantatra fotsiny fa nisy zavatra nanjo azy fa tsy niteny intsony izy. Niezahana nentina tany amin'ny psychologue, natao daholo izay zavatra rehetrarehetra nety fa tsy niteny ilay zaza. Tao anatin'izay ny fantatra fa nahazo aretina maro tamin'ny resaka aretina azo amin'ny firaisana ranofo. Nirodana ny fiainanay tamin'ny mbola dimy. Tao anatin'izay ihany koa nahalalana fa nitoejaza le zanakay ary nanafina nandritra n'izay fotoana izay. Rehefa nanazava moa psychologue dia hoe mbola tena ao anatin'ny état de choc izy ary fantatra fa nisy izy nandeha niangona dia nisy lehilahy maromaro nisintona azy avy eo dia tsy zavatra tadidiny intsony fa ny fantany dia hoe nisy fanolanana lehilahy maromaro nanao an'izay taminy. Tena tsy tanay izay natao. Mipetraka izay mivady dia nametraka hoe inona ary izany no tokony ho atao. Ny vadiko moa dia nisalasala hoe hanao an'izany fampitsarana voaka izany ve, mety amin'ny finoantsika ve, ahoana ozy izy ny olona sy ny sisa. Fa za mahay-pianakaviana dia nijoroako hoe raha izay ny sitrapon'ny zanako satria noho ny zavatra niatra taminy, raha izay ny faniriany dia na andehanako hatrany am-ponja ary na andikako lalàna ary dia tsy maintsy ataoko izay hanavotana ny zanako sy hanavotana ny hoavin'ny zanako. Dia nataoko izay fomba rehetra na ahafahana nahita an'izay fampitsarana voaka izay. Rehefa nanontaniana tokoa moa ilay zanakay dia izay ny teneniny hoe tsy vitany satria teo ny aretina ary mbola hiampy an'ilay voaka koa tsy vitany. Amin'ny mahay-pianakaviana anahy dia fantatro koa madama fa mety eo ny olona hitsetsetra heritaona, roataona fa tsy maintsy hisy ny tondromolotra. Ary ilay zanakay ve izany tsy afaka akory nanao ny fanadinana raha satria fantatritsika fa ny sekoly dia tsy manaiky an'izany hoe ankizy na tovavy bevoka hanao hianatra. Dia eo ihany koa dia hoe ny zanako ve izany dia ho reny tsy satry hiteraka zaza tsy niriana tao anatina fanolanana nataon'ny lehilahy be dia be. Dia nijoro ozy izy. Dia mametra-panontaniana aminao hoe diso ve amin'ny mahay-pianakaviana, diso ve nanampy ny zanako ary diso ve nandika lalàna. Apetrako aminao ny fanontaniana, diso ve izy?